fampianarana avy any an-danitra. Lehilahy nisehoan'i Jesosy Kristy nametrahany tanana ary nampianarina mahalala ny zava-miafina manambarany ho avy. Anasananao ary eto amin'ny CCL TV isaky ny talata sy alakamisy amin'ny 7 sy sasany hariva. Hitanao amin'izany ary ireo loza ho avy eto tany ny tena andro nahafatesan'i Jesosy, ny momba ireo faminaniana rehetra teto Madagasikara, ny apokalipsy tena izy sy ireo zava-miafina maro. Azadio ary fampianarana avy any an-danitra, tsy nampianarin'olona fa nampianarin'Andriamanitra. Arahinao eto amin'ny CCL TV isaky ny talata sy alakamisy amin'ny 7 sy sasany hariva. Afatra farany ho an'izao tontolo izao. Mbola fifaliana mandrakariva no androsonay ao atokantrantsika tsiraray avy amin'izao takariva alinalina mahafinaritra izao. Isorana ilay Andriamanitra avy indrindra izay nanome ny fotoana, nanome tombonandro ho antsika rehetrarehetra ihany koa, fa isorana ihany koa moa zany ianareo ary izay mbola faly, izay mbola mavitrika ihany koa hiaraka aminay ao anatin'ny fandaharana vitao ny asan'ny fahamarinana. Pasteur fitiavan'Herinirina ihany moa izao manoloana anao zao ary manasanao hanaraka hatramin'ny farany ny fandaharana. Arahaba no atolotra ho antsika rehetrarehetra indray, tsy hanavahana ho an'izay rehetra mahita, ho an'izay rehetra mandre, ho an'izay rehetra manaraka ihany koa ny fandaharana any amin'ny tokantrano sy ny toerana maro isan-karazany izay misy ianareo any, dia arabaina avokoa ianareo ary na lahy na vavy na kely na lehibe izay manaraka ny fandaharana. Ary raha misy moa ny olona vaovao zany hoe izao anio zao mihitsy izay vao sendra mahita ity fandaharana ity dia arabaina manokana ianao tafiditra somatsara ary ao anatin'ny fandaharana vitao ny asan'ny fahamarinana. Dia mino izay hoe tsy ho tapaka intsony ianareo fa dia ho mpanaraka mafatrapo izao fandaharana izao. Ho atombotsika amin'ny alalan'ny fivavahana indray ary ity fotoana ity ary angatahtsika tanteraka mihitsy mba tena hoe ny tanan'Andriamanitra no momba ny fandaharana, ny fanahiny masina no tena hiasa amiko sy hiasa aminao ihany koa, mba ahaizantsika mamantatra ny sitrapony sy mandray izay rehetra sitrapony ihany koa. Ka dia manainga antsika ary manentana antsika rehetrarehetra ihany koa zany mba hiara hivavaka aminay akipio ny masonao aondreo ny lohanao ary eritrereto mihitsy hoe manoloana ilay Andriamanitra avo indrindra ianao amin'izao fotoan'izao fa tsy lavitra anao izy, dia samy mangataka ny fanamasina hitantana ny fotoana hiasa amintsika tsirairay avy ihany koa. Hiara hivavaka isika ary raha misy ny etaitaponao manokana moa dia afaka miteny an'izany ianao manambara an'izany fa matoki hoe miaino antsika ilay Andriamanitra avo indrindra. Samy mivavaka ary amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Eny ry rainay Andriamanitra avo indrindra, ianao no toloranay ny saotra sy ny dera ary ny laza rivorivo, satria tsapanay dia tsapanay tokoa ny fitiavanao, tsapanay ny famindramponao izay miasa aminay mandrakariva. Tonga indray ny fotoanan'ny fandaharana ankehitriny, mangataka ao mba tena hoe ho tahinao sy ho tantaninao izao fotoan'izao mba ho lavorary hatramin'ny farany, ary izay rehetra sitraponao Tompo dia ataovy sy tanterao fa vonona izay anaiky an'izany hatrany hatrany. Raha misy ny zavatra izay tianao atao dia ataovy, fa ny tena irinay dia ny hitenenanao anambaranao ny sitraponao na ho ahy na ho an'ny olona rehetra, dia aoka ny fananona metraka ny teny eto ambavako ary fenoany herinao ao, fenonay mositra avy aminao, dia atao fitsapan'ny olona rehetra fa tsy ahy izao teny izao fa anao, ary ianao ny tena hiteny, ianao ny tena anambara izay rehetra sitraponao. Mitenena renao fa hiaino mandrakariva izahay ary fenony mositra izao fotoan'izao, fenony herinao ary ny tokantrano rehetra koa dia feno izany herinao zany, fenony fahefanao ary oka hikasika ny tsirairay ianao, atonga an'izy ireo atsapa ny fanatrehanao sy alala ny herinao mahagaga. Dia mitenena aminy ianao dia ampafantaro azy ny sitraponao, dia omeo azy ny fanahy mahay manaiky sy mahatanteraka izay rehetra teneninao eto androany. Misaotra anao indrindra Tompo ary ampafantaro azy fa tsy izany miteny fa ianao ho anao any ny voninahitra mandrakizay, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra ray. Aleluia, amen. Dia mankasitraka ilay Andriamanitra indrindra moa zany isika arak'izay fa dia ny fanahiny mahery io hitantana sy ahatanteraka ny zavatra rehetra izay ho ataontsika sy ho tanterantsika amin'ny fondroany ity. Manasanao ary mba tena hoe hiaino hatramin'ny farany izao fampianarana izao.
raha misy moa ny mety vaovao mety androany tafaraka taminay na mety talohany ty androany ity dia tiako hatrany ny mampatsiahy zany sy mampafantatra ho antsika sy tsy mahafantatra hoe izao fandarana fotoana isan'ny famarinana zao dia fandarana tsy miresaka na inona na inona fa resaka ara-pivavahana ihany no resahantsika. Aza dino zay tsy miresakaresaka politika isika, tsy miresaka nyresaka zava-misy eny amin'ny tontolo rehetrarehetra eny isika zay mety hoe malaza ohatra, mety misy ohatra zavatra tena malaza dia malaza eto amin'ny tanàna misy anao fa dia zao apetraka ihany zao teny zao hoe ny resaka politika dia aleo an'ny mpanao politika fa ny antsika zany dia resaka ara-pivavahana ihany. Ny ankoatran'izay tiako tena tiako no milaza ho antsika zay mbola tsy mahafantatra hoe tsy mitovy amin'ny fandaharana ara-pivavahana rehetra zay efa hitanao ity fandarana ity zay no ataovy eo anatin'ny saina, satria izahay dia tsy mitory ny zavatra ny tany ary tsy mitaona anao iraikitra eto amin'izao tany zao fa manomana anao ho vonona hiatrika ny zavatra iseho sy ho tonga eo amin'ny tantara izay miandry antsika eto amin'izao tany zao, izay efa nanaraka ny fandarana hatramin'ny voalohany moa dia mahalala an'izany. Fa indrindra ny tena tiako resahana zany dia hoe ity fandarana ity dia mampianatra ny fampianarana izay tsy avy eto ambonin'ny tany fa avy any an-danitra any. Nampianarin' Jesosy mihitsy mantsy aho, Jesosy mivantana izy mihitsy ny nampianatra fa tsy olombelona akory, ary izay no tena tiako ampahafantarina anao hoe hafa noho ny fandarana rehetra ity fandarana ity ka dia hoy aho hoe manaratsy tapaka ary fa matoy ianao nentin'Andriamanitra hitan'izao fandarana zao misy antony ao ary misy tanjona lehibe ao amin'Andriamanitra ao. Zava-miafina no arahantsika eto zavatra ho avy ary indrindra fampianarana avy any an-danitra anomanana antsika ho vonona amin'ny zavatra rehetrarehetra izay tsy maintsy ho tonga eto amin'izao tany zao. Ka dia ho an'izay tsy naraka hatramin'ny voalohany moa dia azonao atao ihany zany ny mifampiresaka aminay dia azonao alaina ny fampianarana efa nandeha hatramin'ny voalohany, fa ao aoriana kely eo zany dia metraka laharana telefônina eto izahay mba ahafahanao mifandray amin'ny fandarana vitao ny asan'ny fahamarinana. Fa mandra-pahatonga an'izay aloha dia tiako hatrany arahanao tsy tapaka izao fandarana izao. Anio ary dia hotoizantsika ilay resaka mombamomba ny antsoina hoe Haramagedona izay tafiditra ao anatin'ny loza fito ny loza fito izay tsy maintsy ho tonga eto ambonin'ny tany entin'Andriamanitra anehoana ny fahatezerany amin'ny mponina eto ambonin'ny tany noho ny antony lehibe izay hoe tsy inona akory ilay antony hiteraka ny fahatezeran'Andriamanitra fa ilay tsy firarahin'ny olona ny afatra hoentin'ny fiangonana farany izay ho ampahafantarina antsika tsy ho ela. Izay rehetrarehetra tsy te ho tratrana izany loza fito zany ary arak'izay dia izao no ambaranay aminareo hoe arao ny fandarana dia ho fantatra hoe iza ilay fiangonana farany, ary rehefa fantatrao ny fiangonana farany dia arao sy ekeo izay fampianarana hoentiny dia izay no tonga anao tsy ho tratran'ny loza fito fa izay tsy manaraka ny fampianarana na ny fahamarinana izay ho toriana izany fiangonana farany zany moa dia hiara ny fahatezeran'Andriamanitra lehibe izay tsy inona fa ny loza fito farany efa notany saina teto zany fa ny loza fahenina moa no resahantsika teto zany nanomboka tamin'ny fandarantsika talohan'ny androany dia mbola hotoizana androany ao anatin'ilay hoe Haramagedona loza fahenina zany. Ka ny hitantsika farany dia ny endriky ny fahitana, satria mizarazara mety ho roa mety ho telo mety ho efatra ity fandarana ity ny endriky ny fahitana zany voalohany hitantsika izay nataontsika tamin'ny alalan'ny tantara dia aniondratsika hijery ary ny hevitry ny fahitana. Zany hoe ny fahitana moa amin'ny ankapobeny dia zavatra tsy mivantana na hoe tsy réel fa misy heviny sy misy dikany avokoa zany ny fahitana ao anatin'ny bokin'ny Apokalipsy. Dia toy izao ary ilay endriky ny fahitana aloha raha nataontsika tamin'ny alalan'ny tantara. Misy roa ilay fahitana, ny fahitana voalohany anjely fahaenina, ny fahitana faharoa fanahy maloto telo tahaka ny sahona. Ny anjely fahaenina zany dia tahaka an'ireo anjely dimy teo aloha nitondra ny loviany dia nandraraka ny tao anatin'ny loviany tany amin'ny ony Eufrata izy. Rehefa voararaka tao anatin'ny ony io ary le tao anatin'ny vilian'ny anjely fahaenina dia ritra io ony io. Rehefa ritra le ony dia namboarina ny lalana, nisy lalana namboarina zany mba hiampitan'ireo mpanjaka, zany hoe andeha ireo mpanjaka ireo fa tamin'le ony mbola tsy ritra dia nijanona teo amoron'ny ony teo foana izy, fa raha vao ritra le ony dia namboarina ny lalana
dia nepita izy avy any amin'ny fimposahan'ny masoandro izy, zany hoe avy any atsinanana dia nakany andrefana, nepita ny akandrefana, dia mitohy ny diany hoe nentina nanangonina any amin'ny tany anankiray izy ireo. Ny anaran'io tany io zany dia antsoina hoe Haramagedona amin'ny teny hebreo, tsisy dikany amin'ny teny malagasy izy na amin'ny teny vahiny hafa, fa teny hebreo ny voalaza ao anatin'ny baiboly hoe Haramagedona, misy antony zay. Dia rehefa nahitan'izay fahitan'izay Jaona apôstôly dia nanana fanontaniana tao anatin'ny tao izy, mpanjaka izy ireo, zany hoe izy ireo mpanjaka ireo, avy aiza ireo ary hanao inona ireo mpanjaka ireo. Dia ny valo moa dia voafaritra tao anatin'ilay fahitana faharoa hoe nisy zavatra telo, dragona, bibidia, mpaminany sandoka. Dia namoaka fanahy maloto telo tahaka ny sao anareo namoaka ray afo zany. Dia nirahana izy ireo ireo fanahy maloto telo ireo nitety an'izao tontolo zao mba hanangona an'ireo mpanjaka. Dia ny fomba nanangonany an'ilay mpanjaka dia tamin'ny alalan'ny famantarana na ny fahagagana mamitaka, hoy ny voalaza amin'ny teny ato. Dia ny antony anangonana an'ireo mpanjaka ireo dia hoe hoentina na angonina ho amin'ny ady. Dia tamin'ny alalan'izay zany nanangonana an'ireo mpanjaka, dia ireo mpanjaka avy any amin'izao tontolo zao ireo ihany, ireo teo amoron'ny ony Eufrata ireo, ireo le nepitany ony, ireo le andeha ho any amin'ny tany antsoina amin'ny teny hebreo hoe Haramagedona. Dia ny antony andehanany any zany dia hangonina ho amin'ny ady. Zay aloha le hoe endriky ny fahitana. Dia ijery ny hevitry ny fahitana avy hatrany amin'izay zany tsika, dia averintsika vakina ny 12 ary ao amin'ilay Apokalipsy 4:12. Apokalipsy 4:12 ny 12 ihany ary aloha no ho vakitsika, satria somary ataotsika miatakatana ary mazava tsara ny fanazavana ity loza fahaenina ity. Apokalipsy 4:12 andininy 12 ary amin'ny anaran'i Jesosy Tompo, zao ny voalazany teny. Ary ny fahaenina napidina ny tao andoviany tamin'ny Eufrata ony lehibe, dia ritra ny ranony anamboarana ny lalan'ny reny mpanjaka avy any amin'ny fimposahan'ny masoandro. Io zany ny zavatra nataon'ny anjely fahaenina, loza fahaenina no resantsika eto. Nampidinina tao anatin'ny ony lehibe antsoina hoe Eufrata ny tao anatin'ny lovian'ny anjely fahaenina, dia ritra ny ranony izy. Dia rehefa ritra ny ranony dia namboarina ny lalana. Zay le tantara efa mazava amintsika zay. Ka inona moa no hevitra zany, na hoe inona ny dikan'izany, mba ahafahantsika manatsoaka ny zavatra tena tian'Andriamanitra ho ampitaina amintsika. Dia zao ary efa niandry teo amoron'ny ony zany ireo mpanjaka ireo, zay hoe avy any amin'ny fimposahan'ny masoandro, avy any atsinanana zany. Dia raha andeha izy zany naipita dia andeha akandrefana ny dikan'izay. Dia tsy afaka hanetsika teo mihitsy izy ireo, satria mbola feno le rano, mbola tsy ritra le ony. Fa raha vao tonga lay anjely fahaenina dia nararany tao amin'ny ony lehibe io ny tao anatin'ny loviany, dia ritra io, dia namboarina ny lalana, dia afaka nipita amin'izay zany ireo mpanjaka ireo. Ny dikan'izay zany dia zao tsorina aminao avy hatrany hoe ity zavatra iseho na zavatra hitranga ao anatin'ny loza fahaenina ity dia zavatra efa volavolain'ny Satana hatao hatramin'ny ela, fa tsy afaka nanao izy, tsy navelan'Andriamanitra ho ataony le izy. Zay ny dikan'le hoe niandry teo amoron'ny ony ireo mpanjaka ireo, fa tsy afaka napita, tsy afaka nandeha. Zany hoe tsy mbola azo natao, na hoe tsy mbola azo no tanterahana lay zavatra zay tiany atao raha tsy tonga io fotoana anankiray io. Inona moa io fotoana anankiray io? Dia ny fotoana ny anjely fahaenina na ny loza fahaenina. Zany hoe raha tsorina mivantana aminao zany ny 12 atao amin'ity Apokalipsy 4:12 ity dia manambara hoe efa nisy programan'ny Satana tiany atao hatramin'izay, na hoe hatramin'ny ela, fa tsy navelan'Andriamanitra ny tanterahany. Fa rehefa voararaka daholo ny loza voalohany, faharoa, fahatelo, fahefatra, fahadimy, dia anjaran'ny anjely fahaenina na toron'ny anjely fahaenina amin'izay, dia amin'izay fotoana izay voavelan'Andriamanitra ho tanterahan'ny Satana ilay programa na zavatra ny volavolainy hatramin'ny ela.
Zay zany le hoe noritina le rano dia namboarina ny lalana, zany hoe nomena alalana izy na nomena lalana izy andeha amin'izay anatanteraka n'ilay programany. Zay zany dika ny tiandinin'ny faharoambe folo ity hoe misy zavatra ny volavolainy Satana tiany atao, efa nikarakaraina hatramin'ny ela, efa nomaniny hatramin'ny ela fa tsy navelany. Zay le hoe mbola tsy tafita teo amin'le ony izy, niangona teo amoron'ny ony izy. Fa rehefa tonga amin'ny vanim-potoanan'ny anjely fahaenina, ritina le ony dia amboarina ny lalana dia afaka mandeha amin'izay reo. Zany hoe azo midevoly atao amin'izay no manatanteraka amin'ny programany, satria nomena lalana amin'izay izy, na hoe nomena alalana amin'izay izy anatanteraka ny zavatra tiany atao. Zay aloha ny zavatra azontsika raisina ao amin'ny andininy faharoambe folo. Nomena lalana amin'izay izy, nomena fahefana izy, nomena alalana amin'izay anatanteraka ny zavatra tiany natao. Fa ao aorianan'ny anjely fadimy na loza vadimy, zay vao azony atao zany, zany hoe any amin'ny vanim-potoanan'ny anjely fahaenina. Dia ny fanontaniana zany dia mipetraka hoe inona moa ilay zavatra tiany Satana ho atao hatramin'izay, na hoe hatramin'ny ela. Zay ny tena marina. Fa tsy navelan'Andriamanitra ny hoefainy, tsy navelan'Andriamanitra ny tanterahany raha tsy amin'ny vanim-potoanan'ny anjely fahaenina io. Inona zany? Dia le tantara aloha zany dia mitohy hoe rehefa navelana andeha ireo mpanjaka ireo dia nentina nangonina ho any amin'ny tany antsoina amin'ny teny hebreo hoe Armagedona. Zay ilay andininy 12. Dia ny fanontaniana lehibe sy goavana nefa izay tsy fantatsika dia hoe inona le Armagedona, atao inona andreo, anao inona andreo, fa zay mihitsy ilay programan'ny Satana. Kanefa sarotra amintsika tahaka ny tsy nahalalan'ny Jaona ihany hoe izy ireo mpanjaka ireo, atao inona ireo mpanjaka ireo, avaiza ireo. Dia tahaka izany koa isika amin'izao fotoana izao tsy ahalala n'inon'inona, fa ao anatin'ilay fahitana faharoa no ahafantarana ny hoe inona ilay programan'ny Satana. Dia vakitsika ary ilay programan'ny Satana ao amin'ny andininy 7:7 amin'ilay Apokalipsy 4:12 teo ihany. Fa mazava aloha dikan'ilay andininy 12 zany dia zay hoe nomena alalana amin'izay ny devoly afaka anatanteraka ny zavatra tiany tanterahana hatramin'ny ela io. Noritina le rano dia namboarina ny lalana dia afaka ny apita izy, nomena alalana izy ny dikan'izay, na nomena fahefana na nomena alalana afaka anatanteraka ny zavatra tiany atao. Ka inona io ny tiany atao zany dia zao vakitsika indray mandeha le andininy 7:7 ao amin'ilay Apokalipsy 4:12 ihany ary. Izao ny voalazany teny amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary nahita aho fa indreo fanahy maloto telo tahaka ny sahona avy tamin'ny vavan'ilay dragona sy tamin'ny vavan'ilay bibidia ary tamin'ny vavan'ilay mpaminany sandoka. Fa fanahiny demônia ireo ka manao famantarana sady makany amin'ny mpanjaka amin'izao tontolo izao mba hanangona azy ho amin'ny adin'ilay andro lehibe n'Andriamanitra tsy toa. Tiako ampahafantarina anao fa ny zavatra ampianariko eto araka ny lazaiko teo dia tsy nianarako tamin'ny olona akory, ary tsisy olona mahalala an'izao zavatra ampianariko izao raha tsy hoe efa nahin'ny fampianarana nataoko izy. Ny tiako tenenina zany dia zao hoe betsaka ny mety hoe olona mampianatra momba ny Armagedona enina ho any ambadibadika rehetrany. Mety misy any ampitan-dranomasina any, mety misy ihany koa maromaro vitsivitsy eto Madagasikara eto. Fa ny any tsoriko dia zao izay ampianariko eto, izay olazaiko anao eto dia zavatra nolazain'i Jesosy tamiko, nampianariny tamiko zany. Ka raha manohatra ny zavatra teneniko eto ianao dia manohatra ny fampianaran'i Kristy ny dikan'izay. Faharoa tsara ilay izy dia ny fahendrenana toroko anao dia hoe minoa fa zava-marina ny resahako eto. Ilay fahitana faharoa zany dia zao, nisy dragona, bibidia, mpaminany sandoka, anankitelo ireo dia namoaka zavatra anankitelo ihany koa izy, ray avy ny navoakany, dia fanahy maloto telo tahaka ny sahona. Dia ny rahan'izy ireo ireo fanahy maloto telo tahaka ny sahona ireo ho any amin'izao tontolo izao dia izay le hoe andininy 4:12 fanahiny demônia ireo, zany hoe mazava be zany fa fanahiny demônia le izy ka manao famantarana sady makany amin'ny mpanjaka amin'izao tontolo izao. Zany hoe ny rahana itety amin'izao tontolo izao
dia hanao famantarana, hanao fahagaga any amin'ny mpanjaka, any amin'izao tontolo izao na hoe any amin'ny firenena rehetra. Dia ny tanjony dia hoe hanangona ny mpanjaka amin'izao tontolo izao ho amin'ny ady. Ny anaran'ilay ady moa efa miverina teo. Dia inona ny dikan'izany? Inona ny dikan'izany? Fa tsy ndriko mazava tsara ihany aloha fa izy dia tsy ho tanteraka raha tsy any amin'ny vanim-potoanan'ny anjely fahaenina. Inona ary dikan'izany? Misy zavatra telo iaho: dragona, bibidia, mpaminany sandoka. Dia ireo no namoaka ilay fanahy maloto telo tahaka an'izao. Dia ny zava-marina tsorona aminao avy hatrany mba tsy hahasarotra ny andraisanareo an'ilay fampianarana dia izao: ity zavatra karakarainy devoly ity izay tiany atao efatra amin'ny ela dia fitaka lehibe ho ataony ho an'ny mponina eto ambonin'ny tany amin'izany fotoana izany. Ny mponina eto ambonin'ny tany moa izany dia efa mizara roa amin'izany. Ny ilany an'ilay fiangonana farany, tsy voan'ny loza fito. Ny ilany dia izay nanohatra ny fampianarana nentin'ny fiangonana farany io dia efa niaran'ireo loza anankidimy vao tanisantsika teto. Ireo ihany ny mponina ambonin'ny tany amin'izay fotoana izay. Dia ireto mponina ambonin'ny tany lefa voan'ny loza anankidimy reto no ho fitahan'ny Satana amin'izay fotoana izay. Dia inona ilay fitaka ataony? Ilay fitaka ataony izany dia tonga dia tsorona mivantana aminao hoe hisandoka izy. Hisandoka izy. Misy zao ilay hoe dragona. Ny dragona dia tsy inona akory fa ny devoly. Dia misy indray ilay hoe bibidia. Izay ny filazany azy eo. Io bibidia io ilay niresahantsika hoe handray fanjakana any amin'ny événement fahatelo. Rehefa mandeha elaela ny fitoriana farany na ny événement faharoa ataon'ny fiangonana farany dia mitsangana io bibidia io, événement fahatelo zany. Dia io bibidia io ihany no ho lasa Kristy sandoka indray ao amin'ny événement fahaefatra, tany amin'ny événement eschatolojika ny anarantsika an'izany. Io ihany no lasa Kristy sandoka ilay manidina eny amin'ny rahona ka misandoka ny Kristy ho avy eny amin'ny rahon'ny lanitra. Zany hoe bibidia égale Kristy sandoka zany. Dia arak'izay zany dia tiako ny manome aminao avy hatrany fa fisandohan'ny devoly ny toeran'Andriamanitra no ataony eto. Ka ny dragona dia hisandoka an'ilay hoe Andriamanitra ray. Ny bibidia dia misandoka an'ilay hoe Kristy Andriamanitra zanaka. Mazava be arak'izay fa ilay hoe mpaminany sandoka dia misandoka ny fanahy masina. Izay no natonga an'ilay hoe namoaka zavatra izy ireo dia hoe fanahany démonie ireo misandoka an'ilay hoe fanahy masin'Andriamanitra lehibe. Eo zany dia efa tokony ho azonao avy hatrany fa fisandohana lehibe no ataon'ny Satana. Ny devoly hisandoka an'Andriamanitra ray, ilay bibidia hisandoka an'i Jesosy Kristy, ilay hoe mpaminany sandoka hisandoka ny toeran'ny fanahy masina. Raha fantatsika zany ho an'izay nahalala, ho an'izay mino, ho an'izay mahafantatra hoe misy ny Andriamanitra ray, misy ny zanaka, misy ny fanahy masina. Ireny no antsoina hoe trinité, ny filazan'ny olona azy, trinité, ray, zanaka, fanahy masina. Aza mbola mametraka adevitra be amin'izany aloha tsika fa anana ny fotoana n'izany rehetrarehetra zany. Dia io ray zanaka fanahy masina io zany no sandohan'ny devoly amin'ilay hoe dragona, bibidia, mpaminany sandoka. Ka ny dragona maka ny toeran'ny ray, ny bibidia maka ny toeran'ny zanaka na Kristy, ny mpaminany sandoka maka ny toeran'ny fanahy masina. Milahatra tsara ireo. Dia namoaka zavatra telo ireo trinité sandoka ireo: ray sandoka, zanaka sandoka, fanahy sandoka. Fa ny anarany dia dragona, bibidia, mpaminany sandoka. Dia namoaka zavatra telo ireo. Nahoana moa no namoaka zavatra telo ireo? Dia eo no tena tiako hazavaina aminao tanteraka mihitsy
hoe ny zavatra nataon'ilay trinité tena izy ihany ane no ho ataon'ilay sandoka amin'izany fotoana izany. Le fotoana ho aty any amin'ny vanim-potoana ny anjely fahaenina aza dino zay, dia io fisandohana ho ataon'ny devoly io zany dia le zavatra nataon'ny tena izy na nataon'ilay hoe trinité tena izy a, io ihany no ho ataon'ny devoly ao amin'ny loza fahaenina na ny anjely fahaenina fa saingy sandoka le izy. Zany hoe tea mitaka zany ny devoly amin'izay fotoana izay hoe misy asan'Andriamanitra lehibe nefa tsy an'Andriamanitra io fa an'ny devoly. Dia le olona efa niara-ny lozana gidimy no fitahany a, inona ny antony amin'ny tahany azy? Mba ananan'ireo olon'ireo toky sy fanantenana indray. Efa tratra ny loza dimy izy, le efa niteny ratsy an'Andriamanitra, efa tsy mibebaka tsony, dia isy fampanantenana ho ataon'ny devoly ao anatin'izay fotoana izay, mba ananan'ireo olon'ireo fanantenana indray hoe mbola ho avitra isika. Dia inona izay? Dia mety tsy ho vitantsika androany ny mamelatra an'izay hoe inona le zavatra ho ataon'ny devoly. Fa tiako aloha ny mametraka aminao hoe tena marina ve fa nisy zavatra nataon'Andriamanitra ka ho alain'ny devoly tahaka? Tena marina zany, satria misy ho le ray zanaka fanahy masina. Dia inona no nataon'ireo ray zanaka fanahy masina ireo? Ndao vakitsika ane mety andininy farany vakitsika amin'ity androany ity ny Matthieu 7:20 dia ny andininy 7:10 sy 7:20 ary ny 20. Matthieu 7:20 dia ny andininy 7:10 hatramin'ny andininy 20. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy Zanak'Andriamanitra ary izany teny zany a. Matthieu 7:20 andininy 7:10 hatramin'ny 20. Zao ny vaky ny teny ary amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy nanatona dia niteny taminy ka nanao hoe, efa nomena ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany, koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo, ary indro izaho momba anareo mandrakariva, mba hara-pahatonga ny fahataperana izao tontolo izao. Io zany ny tena programan'Andriamanitra lehibe io. Vao hiakatra ho any an-danitra ilay Kristy Jesosy dia fantatsika hoe nandresa fahafatesana izy nitsangana tamin'ny maty, dia ity ny afatra napetrany. Naneraka ny mpianatra izy hoe mandehana ianareo ataovy mpianatra ny firenena rehetra, zany hoe ny rahina hitety an'izao tontolo izao ny mpianatra, zay le hoe ny firenena rehetra. Dia manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Hitanao reo le trinité, Ray, Zanaka, Fanahy Masina. Zany hoe amin'ny anaran'le Ray sy le Zanaka ary ny Fanahy Masina no nanirana ny mpianatra hitety an'izao tontolo izao. Dia ohatr'izay koa le zava-misy eo amin'le programan'ny Satana, amin'ny anaran'le Ray fa sandoka, Zanaka sandoka sy ny Fanahy sandoka, dia nirahana le fanahy maloto telo tahaka an'izao ho any amin'izao tontolo izao. Dia eto zao misy teny hoe indro izao momba anareo mandrakariva mba hara-pahatonga fahataperan'izao tontolo izao. Izany zavatra zany dia tanteraka tamin'ny fisian'ny fahagagana sy ny famantarana efa nisy tamin'ny fiangonana voalohany, mbola isy amin'ny fiangonana farany. Dia izay koa no natonga n'ilay ao amin'ilay programa Satana hanao an'ilay fisandohana, nanao famantarana, nanao fahagagana hoe nirahana le fanahy maloto telo tahaka an'izao dia nanao famantarana sy fahagagana makany amin'ny mpanjaka amin'izao tontolo izao. Zay no mahatonga manamafy aminao hoe le zava-misy eo amin'ilay tena programan'Andriamanitra ao amin'ilay hoe tena trinité tena izy ihany no ataon'ny Satana ao amin'ilay vanim-potoana ny anjely fahaenina fa sandoka daholo le izy. Ny tanjony lehibe dia lehibe, fa saingy ianao ny tsy mahalala. Ka zay aloha zany ny ahafahako manapirofo tanteraka aminao fotsiny hoe le zavatra ataon'Andriamanitra tokoa no sandohan'ny devoly ao amin'ilay hoe trinité sandoka. Misy zao ny trinité tena izy miazo, misy trinité sandoka, misy ilay fahagagana tena izy, misy ilay fahagagana fa sandoka le izy, zay le hoe famantarana mandainga na mamitaka. Nakany amin'izao tontolo izao no nanirahana an'le ato, ho any amin'izao tontolo izao koa no nanirahana an'le ato.
dia hotoizantsika izy amin'ny manaraka ahafahanao mamantatra hoe inona le tena zavatra tiany Satana ho tanterahana, fa ny fotoanantsika moa dia efa tapitra indray aloha ny androany. Isaorana be dia be indray ianao naharitra nanaraka hatramin'ny farany. Azadinao ary manaraka ny toy izao fampianarana izao mirary soa antsika rehetra ary samy tahin'Andriamanitra ary ilazalazao koa ny namana mba anaraka ny toy izao fampianarana izao pasitera fitiavana herinirina manao veloma finaritra ho antsika tsirairay avy indray. Fampianarana avy any an-danitra, lehilahy nisehon'i Jesosy Kristy nametrahany tanana ary nampianarina mahalala ny zava-miafina manambarany ho avy. Anasananao ary eto amin'ny CCL TV isaky ny talata sy alakamisy amin'ny 7 sy sasany hariva. Hitanao amin'izany ary ireo loza ho avy eto tany, ny tena andro nahafatesan'i Jesosy, ny momba ireo faminaniana rehetra teto Madagasikara, ny apokalipsy tena izy sy ireo zava-miafina maro. Azadino ary fampianarana avy any an-danitra, tsy nampianarin'olona fa nampianarin'Andriamanitra. Arahinao eto amin'ny CCL TV isaky ny talata sy alakamisy amin'ny 7 sy sasany hariva. Afatra farany ho an'izao tontolo izao.